raha eo commune zany le zatsika dia tsy dia misy fepetra mitokany tsy mitokany zany fa manaraka amin'ny fepetra zay ambana fitondram-panjakana reny zany no entanina ny olona amin'ny commune midina fotony zany manazava amin'ny olona bebe kokoa ao koa tsy manana radio ao ny fokotany tsisy jiro dia tsy maintsy entanina arak'izay ilay izy apita koa ny amin'ny président fokotany sy amin'ileo loharano zay komite manokana natao hijery ny tsy salama misy manko ny any ambanivohitra any marary izy fa nandray tsy manatina dokotera ravikazo no ampiasainy ohatra dia reny entanina hamonjy dokotera dia mazava ho azy fa ny loharano koa zany mifandray amin'ny izay tompony andraikitra raha misy tranga ihinana hoe voan'ny Covid-19 dia reny no miasa. Ny fepetra amin'ny ankapobeny moa zany ampitsahivina ihany ao aloha zany no hoe tsy fivoahana ny trano zay amin'ny faritra manokana araky ny voalaza amin'ny fitondram-panjakana ireny Antananarivo sy Toamasina. Ao koa ny fanaovana arivava na masque na kasobosy hoy tsika ho an'izay tsy maintsy mivoaka ny trano noho ny antony isan-karazany. Angatahana amin'ny tany filaminana tena hisambotra an'izay olona tsy manao arivava dia ny olona koa entanina nanamboatra satria ny fijonana ao an-trano voalohany sy ny fanaovana arivava ny faharoa zay ny fomba tena hoe ahafahana mifehy ny retina tsy hiparitaka izay anankiroa zay ka le fijanona ao an-trano zany misy tsy maintsy mivoaka ihany rehefa tsy maintsy mivoaka zany anao rehefa misy arivava sady tsy manaparitaka sady tsy mandray ny retina zany tsika miveritra am'izay dia sosikevitra zany samborona zay tsy manao azy vava dia tazomina hoe minitra vitsivitsy any amin'ny tombony tany filaminana na am'izay zay fanarana hoe atao hitazomana azy fa rehefa matahotra ny olona tsy fantany mantsy mazava-dehibe an'ilay izy dia amin'izay fotoan'izay izy entanina koa izy anamboatra zay tsy manana dia mety ahenika mivoaka manontolo izy amin'izay entanina koa zany ireo aina aman-jery andefa an'ireny tsary mampatahotra be olona maty be dia be sy avy any an-dafy ireny mba tonga sainany olona. Dia ny fepetra koa moa zany dia hoe ny entanina ny olona tsy andrehoka andrehitreny anakona ny vava sy ny olona misandry rehefa mikohaka anasan-tanana matetika amin'ny savony dia ao zany le fananganana ny loharano ny fokotany zay efa voalaza ny filoham-pirenena. Tatao tokoa zany voalaza fa efa tonga efa vonona daholo ny toeram-pitsaboana manakana ny nosy ny amin'ny fitsaboana ny zavatra io satria sosikevitra koa zany ny ahafahana manao test le TDR miparitaka ny tobim-pahasalamana ny amin'ny CSP sy ahafahany dokotera tonga dia mitsabo avy hatrany ny aretina. Zay zany aloha no ady atao amin'ny iatrehana ty aretina ty fa manao resaka hafa mitsindray toy an'izay dia zao fanairana ho an'ny malagasy mantsy izy ity fa vanim-potoana zao tokony ampitomboana an'izay nisan'ny dokotera sy nisan'ny toeram-pitsaboana eto Madagasikara. Amin'izao tsika amin'ny teny zao dia misy ny centre hospitalier universitaire na ny CHU zay misy roa amby roapolo ireo dia aty andrenivohitra daholo misy an'ireo. Misy ny centre hospitalier de référence régionale CHRR zay misy enina amby folo région zany amin'ny région rehefa région antsika misy roa amby roapolo misy mbola tsy manana zany ao. Misy ny centre hospitalier de référence de district niveau 1 telo amby roapolo
reo zany dia toeram-pitsaboana afaka mitazona marary fa tsisy fandidiana. Telo amby roapolo a nefa tsika misy district 620. Misy ny centre hospitalier de référence de district niveau 2 c'est misy 720. Reo zany dia toera misy fandidiana 720 a nefa tsika misy district 620. Dikan'izany mbola misy mpanabe be zany eo. Reo zany matetika faritra andrenivohitra daholo misy andreo a zay misy ny 20 mponina malagasy. Fa ny mitsabo 20 malagasy dia zao le centre de santé de base niveau 1 CSP1 zay tsy misy afa-tsy olona ray mitantana an'izay. Paramètre anankiray misy ary moa efa misy ary moa tsy paramètre fa reny agent de santé eo amin'ny 100 eo zany zay efa ho retraité. Misy koa ny centre de santé de base niveau 2 CSP2 zay le CSP1 misy 500 ny CSP2 misy 500 nefa ny atsasak'ireo eo zany ny atsasan'ny latsaka eo 900 izay a mbola tsy misy dokotera ihany koa raha tokony misy dokotera reo zany hoe lasa mitovy amin'le CSP1 zany. Reo no tena mitsabo 20 malagasy zay. Rehefa jereva ny salanisan'ny dokotera eto amintsika dia raha mifaritra ambanivohitra dia misy ary amin'ny aotra faingoany misy ray amponina misy ray alina. Raha resika ny amin'ny Frantsa ny any 20 dokotera isaky ny mponina ray alina. Raha Frantsa resantsika ivero amin'izany ny Madagasikara anisan'ny vitsy dokotera indrindra anisany eto Afrika. Dikan'izany fotoana zao tokony ampitomboana ny isan'ny dokotera eto ary tsy misy afa-tsy ny fanosehana ny toeram-pampianarana ho mpitsabo zay tsy miankina. Amoaka dokotera tsy misy afa-tsy zay satria zao le zava-misy amin'izao iainantsika zao dia vokatry ny tsy fisian'izay nandritra zay taona marobe zay dia zay zany fotoana zao le tanana hoe andao samy anangana daholo tsy hoe daholo fa raha misy roa telo eto amintsika eto mahafinaritra ny toeram-pampianarana mamoaka dokotera ho privé. Zay ihany no ahafahana manenjika ny banga, zay ihany no ahafahana manatratra ny tanjona hoe ho fianoana dokotera sy toeram-pitsaboana Madagasikara. Zao mitangorona andrenivohitra daholo izy fa rehefa betsaka ny dokotera mivoaka tsy maintsy mikisaka makany ambanivohitra io. Rehefa betsaka ny dokotera dia miakatra ho azy ny havony fahaiza-manao ny dokotera satria teraka ho azy fifananana midina ny saram-pitsaboana satria rehefa betsaka ny dokotera ohatra ny vary ihany io rehefa betsaka ny vary mora mividy ny vary fa rehefa vitsy ny vary miakatra mividy ny vary dia ohatr'izay koa rehefa betsaka ny dokotera midina ny saram-pitsaboana fa rehefa vitsy ny dokotera miakatra ny saram-pitsaboana. Zany ny vahoaka mahazo tombotsoa amin'izay. Mitovina ny fanjakana ihany satria rehefa vita ny fianarana dia misy ilay hoe stage interne 12 volana any amin'ny hôpitaly hitovizany io vita zay dia misy an'ilay antsoina hoe examen clinique. Tsy maintsy manao io daholo na privé na fanjakana ary ny mpampianatra ny fanjakana ihany manao an'izy io. Dikan'izany mitovy zany fahaizan'ireo vao samy afaka mivoaka eo. Zany zany tokony handrentsika zay zany tinjo lavitra zany akoatra ny tinjo akaiky zay fetrena amin'ity coronavirus ity.